ho fanajana ny fahadiovana dia zava-dehibe tokoa ny fananana ny tokantrano tsirairay, ny toeram-pivoahana misy ny fanentanana hoentina amin'ity takariva ity manodidina izay. Taloha zany le hazo le le gorodona mora potika dia tsy maintsy hoe nisy nanentana dia madama mba nanentana dia mba mividy an'io zay. Ka nanapa-kevitra anay na le zaza le voaka amin'ny po ary tsy mety intsony satria le manjary miparitaka fotsiny avy le maloto dia loana no an'io. Dia io manko mba misy sarony dia mba afaka saromana rehefa vita moa ny ankizy kely manao anazy dia tibasana rano dia saromana ihany. Ny hitako mahasamihafa anazy aloha zao dia le izy le tsy mitana fofona. Taloha zany rehefa ohatra hoe mampiasa le WC taloha ianao dia manara-pofona hoe rehefa mivoaka avy eo dia mbola misy fofona foana. Ka ny zanako fa taloha izy tsy mety makany amin'ny WC mihitsy, ferinaina be izy. Ferinaina be izy hoe dia taloha koa zany nisy mpanao vakansy taty aminay dia tsy tamana mihitsy le ankizy fa lasa izy mandeha mody fa zatra le WC tsara izy dia ratsy be ny WC anay dia lasa le ankizy nody mihitsy izy. Raha tsika